Falomerabantsika tsirairay avy-indray tratry tia talata fa 7 volana May ity velom-pisaorana an'Andriamanitra hatrany isika satria fisaovana lehibe hatrany no raisitsika aminy. Sotrana ihany koa izay manaraka mandrakariva ny fizarany ten'Andriamanitra eto ary faniriko indrindra aminao dia ny tombona ho ampinoana ka tsy hanana ihany amin'ny ho avy rehetra isika. Alohan'ny derantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia vavaka isika. Ry Tompo-Andriamanitra eo, mbola velom-pisaorana anao izay ny amin'ny fitahiana rehetra nomenao anay sy ny mbola homenao ihany koa satria fantatray fa mandotsaka fitahiana manana ambiampy amin'ny mpanomponao rehetra ianao, izahay eo anatin'izany ary indrindra ny mpanomponao izay mihaino izao fandarana izao. Misy aminay no misalasalany amin'izany dia anehoan'ny voninahitra ao izy fa lehibe tokoa ianao ary Andriamanitra miaina izany tsy mba manadino fa izahay kosa dia manadino koa dia tao amin'ny hafanainao masina izahay mba tsy hanana an'izany fanadinoana izany fa hiverina indray ny fisainanay ho ao amin'ny teninao. Mitenena ray fa vonokenanao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao fianarana ho an'ny mino. Nalaina amin'ny Titos 2:1-12 sy ny 12 manao hoe fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olony rehetra, mampianatra antsika handahy izay toe-panatsiaraka an'Andriamanitra sy ny filazan'izao fiainana ankehitriny izao. Amen. Misy asa lehibe tokony ataontsika raha tena tiantsika ny andova amin'ny fiainana mandrakizay. Tokony alaverintsika ny toetra rehetra tsy araka an'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao ary tokony aina fiainana izay feno fahamarinana isika. Ao amin'i Jesosy irery ihany no misy famonjena ao antsika satria amin'ny alalan'ny finoana azy no andraisantsika hery ahatongavana ho zanak'Andriamanitra. Tsy finoana mandalo fotsiny anefa izany fa finoana manao ny asan'i Kristy. Ny finoana velona dia miseho amin'ny alalan'ny toe-tsain'ny fahafoizan-tena sy fanoloran-tena anao ny raharan'Andriamanitra. Ireo izay manana an'izany dia mijoro eo ambany fanevan'ilay Immanuel Andriana ary manohitra ny herin'ny aizina ampahombiazana. Vonona ny anao an'izay rehetra asain'ny kapiteny nataony izy ireo ary ny tsiray no anariny mba ho tonga fianarana ho an'ny mino izy na amin'ny fiteny, na amin'ny fitondran-tena, na amin'ny fitiavana, na amin'ny finoana, na amin'ny fahadiovana. Satria asaina isika mba isaina tsara sy hanao an'izay mahitsy ary hafohy tena ho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika eto amin'ity tontolo ankehitriny ity. Amin'izany no hanehoantsika ny toetran'i Kristy sy ny fomba fisainany. Ireo izay mifandray amin'i Jesosy dia manana firaisana amin'ny mampamorona sy mpiazona ny zavatra rehetra izay manana hery izay tsy azon'izao tontolo izao omena na hisorina amin'izy ireo. Tsy natao hifaly fotsiny amin'ny fitahiana azony anefa izy ireo. Rehefa manolotra azy ny tombontsoa lehibe amin'ny mampitantana ny fahasoavan'Andriamanitra azy dia tokony ho fitahiana ho an'ny hafa ihany koa. Izany no tian'Andriamanitra ho antsika. Misy andraikitra goavana kinina amintsika izay efa nandray ny hafatra ho an'izao andro izao. Tokony hanana hery miasa mangina izay hitaona ny hafa eo amin'ny fahazavana eo amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Mitandrina ny rahalahintsika isika. Raha tena mpino marina ny Jesosy isika dia hanangona ny taratra sy ny voninahitra ka hitsero ny lalana izay maizina izay falehan'ny hafa ka ahatonga azy ho amin'ny mazava. Aneho ny toetra be fahasoavana, aneho ny toetra izay be famindram-po, be fanatretaina izay an'ilay tompontsika ka ho hibanjina an'ilay raintsika izay nanositra, nanaisotra ny fahotan'izao tontolo izao mba hahatonga antsika olom-bonjena ihany koa. Ny faniriko aminao amin'izao maraina izao dia mba ho fianarana ho an'ny mino ane ianao na amin'ny fiteny, na amin'ny fitondran-tena, na amin'ny fitiavana, na amin'ny finoana, na amin'ny fahadiovana. Dia mba ho tanteraka aminao tokoa izany. Amen. Ry Tompo Andriamanitra eo, ry Tompo be fitiavanao, saotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Irianay tokoa mba ho fianarana ho amin'ny mino izahay
Ka ho hitantaratra ny aminao fa efa zanakao tokoa ary tsy anana ihay izahay fa andeha tahaka an'izay nandehananao ihany koa. Aminaran'i Jesosy, amen. Savior.